Naneo ny fanehoan-keviny ny mahakasika io fanapahan-kevitra noraisina io ihany koa ny solombavambahoaka Andriamatoa Antrefindrazana Jerry. Raha ny fanazavany moa dia sehatra maromaro no tokony hosahan'ny fitsarana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa samihafa. Isany amin'izany ozy izy ny mahakasika ny fangalarana taolapaty, eo ihany koa ny ady amin'ny arena kibony tany samihafa izay tsy manaraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Tsy tokony hijanona amin'ny fitsarana andrara andramena ihany ny fitsarana manokana apetraka hoy ny solombavambahoaka Antrefindrazana Jerry, fa tokony mitatra amin'ny sehatra hafa, anisan'izany ny fitrandrahana sy fanondranana arena kibony tany tsy ara-dalàna sy ny halatra taolapaty. Raha ny tatitra nataon'ny Premier Ministre moa zany dia mazava ny azy hoe ho apetraka ilay chaîne spéciale mahakasika ny fanondranana tsokitsoko ny resaka bois de rose. Dia ho avy manaraka ozy izy ny mahakasika ny resaka halatra taolapaty sy ny resaka arenan-dranomasina. Zahay zany dia mahita fa tokony ampiarahana izy io ary tsy hitanay intsony hoe inona ny andrasana amin'ilay resaka halatra taolapaty sy ilay ataoko hoe arena kibony tany sy ny arenan-dranomasina, satria ny antony dia zavatra mamoafady daholo ireny. Tsika miditra ao anatin'ny fampihavana-pirenena zany resaka halatra taolapaty zany dia tena mamoafady mihitsy amin'ny ataontsika hoe fomba malagasy izay maika koa le izy mitovy ary ataoko hoe mbola mihoatra raha ny resaka bois de rose zany resaka halatra taolapaty zany. Ka aminay zany dia mieritreritra zay fa tokony ampiarahana ny fandefasana ny lalàna io ety anivon'ny antenimieram-pirenena mba hipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny zavatra tokony tsindriana koa dia ny hoe ny fomba ampiarana azy io amin'ny endriny mangarahara tanteraka, satria miresaka antsika ny chaîne spéciale dikan'izay dia ny fomba ahafahantsika mametraka famaizana mafy ho an'ireo olona ataoko hoe tsy maty manota manao an'izay sehatra nyresahana teo zay. Ka mba hialana zany le ahiahy, satria itsika matetika mametraka rafitra be dia be amin'ny fiadinany ireny ataoko hoe zavatra tsy ara-dalàna reny eto amin'ny firenena, fa ny fomba fampiarana azy amin'izay endriny mangarahara zay hialana amin'izay fieritreretana sy ahiahy rehefa avy eo hoe sao dia hiteraka sehatra anankiray ampirongatra indray koa ny resaka kolokolo io sehatra vaovao io. Misy solombavambahoaka Jerry Antrefindrazana izay mitaky ihany koa ny tena fampiarana ny lalàna mba hombiazana amin'ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena sy ny trafika samihafa.